Miarabantsika rehetra tratra ity alahady fa 5 volana aprily ity alahady ny sampandrofitsika anio ary dia ny marika toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no finaina voalahatra ho antsika anio revaka itsika minaran'i Jesosy zany dravaka. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betfaga sy Betania ny tendrombohitra Oliva, izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo zao, dia lazao hoe misy raharaha nalan'ny tompo azy, dia avelany hoentina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo alatrano ny ilan'ny varavarana teo an-dalana, dia nivahana izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no aman'ireo ny zanabiriky, ary izy nilaza taminy araka izay lazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo ambonin'ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ny ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teoriny dia samy niantso hoe hosana isaorana izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ho tahirana ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tao Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly. Rehefa nijejery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia nialy izy mba amin'ny 12 ka nakany Betania. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy niakatra tany Jerosalema. Marika toko 1:10, andiny 1:10. Inona nataon'i Jesosy tany Jerosalema? Dia mazava tsara roa filazan'ny marika azy. Niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema dia niona tamin'ny vahoaka tao Jerosalema. Niona tamin'ireo vahoaka tao Jerosalema izy, ary nampiseho tamin'ireo vahoaka tao Jerosalema fa mpanjaka malemy fanahy. Mpanjaka malemy fanahy raisin'ny vahoaka izay masika, raisin'ny vahoaka izay tsy lalipaka amin'ny finoana, raisin'ny vahoaka izay mijaly, raisin'ny vahoaka izay ao anatin'ny fangiry firiana, raisin'ny vahoaka izay manantena azy ho mpanjaka, hitondra fahefana, hitondra hery anaisotra ny fanjakana romanina. Samahan izay fomba niandrasany an'i Jesosy ireo vahoaka tao Jerosalema, fa tonga Jesosy niona tamin'ireo vahoaka ireo. Fa hoe marika hoe rehefa nandalo Jesosy niakatra any Jerosalema, dia tonga tao ankianjan'ny tempoly izy. Tonga tao ankianjan'ny tempoly izy, ary nijerijery ny manodidina azy. Niaingy Jesosy zany, dia nioby ny olona, niderazy ny olona, ary rehefa avy eo nivantana tao ankianjan'ny tempoly izy. Dia nanina tao ankianjan'ny tempoly izy, nijerijery ny manodidina ny kianjan'ny tempoly, ary rehefa avy eo niverina tany Betania indray. Betania mo tanànan'ny Marta sy Maria ary Lazarosy, tsy voalaza hoe tsy voalazan'ny marika hoe tao Marta sy Maria ary Lazarosy izy nonina ny vahiny rehefa avy eo. Fa fantatsika araka filazantsara Jaona fa tanànan'ny Marta sy Maria i Betania. Ary dia rehefa niva ny andro dia niverina tamin'ny Betania izy. Tokony 3 kilometatra eo ny laleran'i Jerosalema sy Betania. Fa ho tsika manao hoe nivantana tany ankianjan'ny tempoly Jesosy. Iny ny avako malala ny dikany hoe nivantana tany ankianjan'ny tempoly Jesosy ary nijerijery ny manodidina azy. Telo no hevitra ty andininy ty ry avako malala. Voalohany dia izao,
ny dian'i Jesosy zany azadonoina fa amin'ny Marka dia Jesosy niainga avy any Galilea ary mifarana any Jerosalema ny diany. Ny fitantaran'ny Marka ny dian'i Jesosy dia niainga tany Galilea izy ary mifarana any Jerosalema ho faty amin'ny hazo fijaliana io. Zany hoe ny fiafaran'ny dian'i Jesosy zany amin'ny Marka 1:20 dia ao ankianjan'ny depoly na ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Afaka malala Jesosy zay ny toerana ivan-tanany dia tao amin'ny tempoly. Teny an-dalana izy nobian'ny olona fa ny farana kosa ny diany tao an-tranon'Andriamanitra, tao ankianjan'ny tempoly. Ary hitantsika amin'izay amin'ny tohin'ny tantara fa rehefa avy eo dia hanadio, rehefa avy eo dia hanitsy, rehefa avy eo dia hiteny mafy ireo ao amin'ny ao ankianjan'ny tempoly izy manoka amin'ny 9:20 ny ampitsiny io zany. Tokony adonontsika dia afaka malala fa tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina dia ilay tenin'ny Davida araky hamarin'ny tompo eto amin'ity Marka 1:20 teo, za dia Marka 1:20 teo, za dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Jesosy zay nivantana tao ankianjan'ny depoly dia Jesosy milaza fa ny fiafaran'ny fiainan'ny olombelona, fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia ao amin'Andriamanitra. Ary melon'ny hitrangan'ny zavatra hitranga rehetra manomboka ao Marka 1:20, 2:20 dia ataontsika hoe ny zavatsarotra oralovan'i Jesosy, ny tena fiatrehany, ny zavatra mafy indrindra dia izao hitantsika manomboka amin'ny 2:20 dia izao le afaka malala izy manovo hery ao ankianjan'ny tempoly, manovo hery ao amin'ny tempoly. Rehefa alohan'ny atrehin'ny tompo zany ny zavatsarotra rehetra dia nivantana tao ankianjan'ny tempoly izy, nijerijery, nandinika ny manodidina azy, nandinika ny tempoly, namantatra. Afaka malala rehefa hiatrika ny herinandro masina ny tompo dia ny zavatsarotra ho atrehiny dia izao natombony tao amin'ny tempoly, natombony tamin'ny fiolona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Io dia afaka malala ho tsapanao zava-dehibe fa ilay Jesosy niakatra tany Jerosalema dia tsy hoe niona tamin'ny olona ka faly fotsiny ihany rehefa niona tamin'ny olona, fa Jesosy niakatra tany Jerosalema dia nivantana tany an-tranon'Andriamanitra. Ny dikan'izany nivantana tao amin'ny toerana iray nampon'ny olona n'Andriamanitra. Ny ivo ny dian'i Jesosy, tsy ny olombelona ny orakoraka hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, fa ny ivo ny dian'i Jesosy dia izy any amin'ny tranon'Andriamanitra. Tsy tonga dia aty ambonin'ny tany Jesosy hiladera avy amin'ny olombelona, fa tonga dia aty ambonin'ny tany Jesosy dia afaka malala hamonjy ny olona. Ary zay ny dikany nivantana tany tany amin'ny tempoly. Fa ny dikany faharoa afaka malala hoe nijerijery hoe nijery ny manodidina azy Jesosy dia afaka malala dia izao Jesosy ny mandanja, Jesosy ny mandanja ny asan'ny tempoly. Tonga Jesosy ny hariva, ny ampitsy kosa izy ho avy amin'izay anadio ny tempoly. Zany hoe tonga Jesosy nijery ny manodidina azy, izy ihany no any afaka mandanja, mamantatra ny asan'ny fiangonana. Ary tonga Jesosy nijery ny manodidina ny tempoly rehetra, toy ny milaza fa azy ny fiangonana, toy ny milaza fa azy ny tempoly. Ary zay mahatonga azy ery amin'ny 1:20 io manazava manao hoe ny tranoko dia trano fivavahana. 9:20 tonga Jesosy zany tonga mamantatry ny azy, tonga mandinika ny azy, tonga mandanja ny asan'ny fiangonana zay azy. Tsisy olombelona malala afaka mitsara ny asan'ny fiangonana, fa ny tompo ihany no afaka mandanja ny asan'ny fiangonana. Izy ihany no mahafantatra, izy ihany no mijery ny asan'ny fiangonana ka manitsy azy, mamboatra azy, mitaiza azy. Zay no antodian'i Jesosy
hoy marika. Ary fahatelo dia tonga koa Jesosy ndikany hoe nijerijery ny asa manodidina azy teny amin'ny tempoly izy dia zao ry afaka malala Jesosy koa lina amin'ny manodidina azy, lina tena nandinika lina izy. Am Jesosy tsy zavatra mandeha ho azy amin'ny fiainam-piangonana zany, tsy zavatra mandeha ho azy amin'ny fiainan'ny tempoly zany, fa lina izy namantatra. Tsy ampy azy ny hosana ntonon'ny olona, tsy ampy azy ny fiobirana nataon'ny olona, fa lina izy namantatra. Mba manahoana re ny fiainam-panahiny reto olona reto, mba manahoana re manodidina ny fiainam-panahiny reto olona reto. Dia tonga tany an-kiantsany tempoly izy, lina, dia mantatra, dia andalina, dia andanja. Ty mofona ity rehefa komalala dia ampianarantsika fa Jesosy dia mpanjaka, ary mpanjaka izay tonga ao an-tranon'Andriamanitra tao amin'ny tempoly, tsy tonga tonga fotsiny fa tonga hitsara, hamantatra, tonga handanja, tonga hanitsy sy hitaiza mihitsy azy lay fiangonana. Mandalo zavatra manahirana antsika ambetitentsika eto zany rehefa komalala dia raisoa famangin'ny tompoko zao, ary raisoa ho fitsidihan'ny tompony tsiraray avy, ka raisoa ho maso mijery anao koa, dia maso te handanja ny asanao, maso te hanitsy, maso te hitaiza, maso te hanamboatra, maso te hitsetra sy te hamango koa azy. Ka tahaka ny namangin'ny tompony kianjan'ny tempoly no irina amangin'ny tompony fonao sy ny tokantranonao, ka amin'ny solomason'ny fahalemem-pana te hanarina, te hanamboatra, te hanitsy, te hitaizany no amanginy anao amin'ity sabotsy alahady fandraisana ny volana aprily ity. Hivavakasika. Tompo misaotra anao zahay fa mamangy anay ianao ary mijery anay. Ny masonao dia mijery ary mijery mandanja, mijery miantra, mijery te hanamboatra, mijery izay hantsiana anay, mijery izay hanamboarana anay, mijery izay hampifaliana anay koa aza. Dia taio tompo izao alahadinay izao menao anay ho alahady hatsapahanay ny fitiavanao, ka hatsapahanay raha teo koa fa tsy ilay zavatratra lovanay ankehitriny no tompony teny farany eo aminay, fa ny masom-pitiavanao mijery sy miantra anay. Dia rakofo tompo amin'ny fitahinao ny tokantranonay tsiraray avy, ny fiainanay tsiraray avy, ary jereo zahay, fangio zahay, dia amboary zahay ho mahatoky anao hatrany. Saotra Jesosy. Amen.